amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny raha faneva ira fanampiny voalohany ny antsontsika ny Tompo. Mpanao salamo miteny hoe midera amin'ny Jehova fa tsara izy. Midera azy ianareo miaramila naoka tsy rehetra manam-pofinaina samy midera ny Jehova, hivavaka isika. Nisaotra midera ny laza ny voninahitra no anao Andriamanitra satria anao hatrisay zany koa mandrakizay. Tsy misy maky zany aminao. Misaotra anao zay tompony amin'izao fotoana izao. Amanginy ny ray aman-dreninay anay. Misaotra anao koa zay satria fotoana atsarovanay ny fanompoana antso manokana atao am'ireny masery 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 izany. Fanomezao pasavana sarobidiny menao ny fiangonana izany ka ankalazanay anao. Misaotra anao zay tompony amin'izao fotoana izao. Velonay natram-pamonjeny zay no avaozinao tokoa ny famindramponao vaovao isa-maraina ka tsy noho ny herinay na mitanjakay fa noho ny fitantaranao mahasoa. Raha miezaka izay ianao no mahavita, raha mikarakara izay ianao no mahatotosa, koa tsy hainay ny manampy ray minitra amin'ny andro iainanay. Vory eto ny Zanak'Andriamanitra
ny avy anan-tsinanana, ny andrefana, ny avaratra, ny atsimo. Toe-tsaina tsy mitovy, volokoditra samihafa, fijery samy manana nefa kosa samy zanak'Andriamanitra ary izany ny zava-dehibe aminay. Ko faly sy ravo izay Tompo, raha mandray anao io, mandray anay koa ianao eto amin'ny tranonao masina. Ko hamasino ny fotoana rehetra, ny liturjia rehetra, ny sakramenta atolotra, izay rehetra koa hamasino, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy mba hita amin'ny Tompo. Ko raha tsy hamasinonao izay fanahy masina dia ho sasapoana. Ko mianta aminao izay fanahy masina, hamasino izay ny amin'ny Kristy Jesosy Tomponay. Ko faly izay miombona sy manonona ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy izay manao hoe petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy, ampahana amin'izany ny ao amin'ny Isaia toko voalohany manomboka amin'ny andininy 7:20. Hoy ny Tompo amintsika, aza mitondra fanatipona intsony, fofona fahavetavetana amiko izany, ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiantsom-piangonana, tsy zakako ny fivoriana masina aroaroa mipaharatsiana, hoy ny Tompo amintsika. Noho izany teny Tompo izany ry havana, dia miteny amintsika izy fa ny tananareo feno ran'olona, misasa ianareo, midiova ianareo, hoy ny tenin'ny Tompo. Ka andeha isika hifona eo anatrehany, andeha isika hanaraka izao vavaka izao, hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, satria Tompony Tompo, mpanjakan'ny mpanjaka ianao. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao, ny amin'ny didinao, didy masina izany. Masina ianao, masina anaranao, masina ny didinao. Feno pentipentina izay raha mivavaka. Misy hafahafa ny fonay, feno efitrefitra ny fonay. Angatahany aminao Tompo, mba havaozina izahay miaraka amin'ny fanompoanay. Betsaka ny tsy matateraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao. Sasao madio izay efa kely kardiovo ny fonay mba fampahotana. Tsy manana na inona izahay
afa-tsy ny rany Kristy rery ihany. Tsy vatotrombola tokoa ny ilainao, na fanatitra manompofona, tsy arena tsy vola, fa ny fanorantena masina noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Tsy mendrika izay Tompo, koa mamindrafo aminay, mamelany elokay, noho ny amin'ny anaran'i Kristy rery ihany. Amen. Atsika Andriamanitra matoa miantso atsika eto izy. Mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika izy. Hoy Tompo aminao. Viary fandahatra isika, fa na dia mena tahaka ny jaka ary ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza ho tahaka ny volondro fotsy. Raha miaiko sy mankatoy ianareo, ihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Noho izany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Oh
mipetraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka izany. Ny rantsana tany ketsy avy amin'ny sampana sekoly Alahady no hira amintsika hanomana antsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra.
Tonga ny fotoana izay hamakiantsika ny soratra masina, ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Malakia, Malakia toko 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tenanareo dia mahery mamely ahy hoy Jehovah. Nefa hoy ianareo, inona ny resakay nentinay namely anao? Tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra, ary inona moa ny soa efa azony tamin'ny fitandremantsika izay nasain'ny tandremana, sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah tompony maro. Ary ankehitriny isika dia midera ny preharea hoe sambatra. Eny, voaorina tsara izay nanao ratsy, sady efa nakafanahy an'Andriamanitra izy, nefa nandositra ihany. Ary tamin'izany izay matahotra ny Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niainy ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatserovana izay matahotra ny Jehovah sy ny mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehovah tompony maro, ary hoanitra azy aho toy ny olona antitra ny zanalahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny preharea rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia ho dorana ka handoro azy ny andro ho avy, hoy Jehovah tompony maro. Ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany, ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanana, ary hivoaka ianareo ka hifalia vanja toy ny zanak'omby mivaha, ary ho itsahanareo ny ratsy fanahy, fa ho levina eo ambanin'ny faladianareo izy ny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehovah tompony maro. Tsarovinareo ny lalan'ny Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tahoreba ny amin'ny Israely rehetra, dia nididy sy ny fitsipika. Indro zaho aniraka ny Elia mpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady matahotra, ary izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny ray, fandrao ho avy aho amely ny tanany fandringana. Mbola hotoizantsika ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra, izany dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 7:20. Romanina toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 7:20, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay notsen'ny lalàna no niasa tamin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia afaka tamin'ny lalàna isika, satria maty ny amin'izay niazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny alan-tsoratra. Inona ary nolazaintsika? Ho tavan'ny lalàna, sanatria izany. Kanefa tsy nalala ny ota aho, raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiritana, raha tsy ny lalàna nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didy io dia nentin'ny ota nampihetsika ny fitsiritana rehetra tao anatiko, fa maty ny ota raha tsy amin'ny lalàna. Ary izaho dia velona tsy manan-dalàna fa iny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Ary ny didy zananao ahazona fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina ny tsara. Ko ny tsara va no hahafaty ahy? Sanatria izany, fa ny ota no nahafaty ahy mba hiseho ota, fa ny tsara no nentin'ny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota no nataon'ny lalàna. Mbola hitoy ny vakitiana. Mbola toizantsika famakiana teny soratra masina izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka toko 2 raisitsika amin'ny andinin'ny 4:30 ka hatramin'ny 5:30.
Lioka toko faharoa raisina eo amin'ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo eo am-pitsanganana no amakitsika izany. Ary nisy mpaminany vavy anankiray Diana, zanaka vavin'ny Fanoela, avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antim-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorinina Virjiny azy, ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona, ary tsy niala teo an-kianjan'ny tempolo izy fa nanompo tamin'ny fifadin-kanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra miandry ny fanavotana teo Jerosalema. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Kivavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina dia mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teny novakina taminay izany. Raha hotoriana aminay izany dia ny fanainao masina hirotsaka aminay tsirairay avy mba hanokatra ny masom-panahinay, mba handray izany teninao izany izay amin'ny fandihavanay ity tany fandalovana ity, mba ho feno fahendrena tokoa anay izay tsirairay avy. Ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany ihany koa dia ny fanahinao masina ne anazava azy mba ny sitraponao irery ihany no ho voatenin'ny vavany aminay. Amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy Tompo no hanononanay sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny doktera irako 𝗙𝗓𝗔𝗡𝗎𝗢 no hitondra ny afatry ny tompo amintsika. Hivavaka isika ravana. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io, ianao no tompon'ny fiangonana, lohan'ny fiangonana, koa dia mitodika aminao voalohany indrindra ny saina sy ny fomam-panahinay. Ankehitriny raha miona eto mba hisaotra sy hanome voninahitra anao, fa ianao irery ihany no tompo izay rehetra mpanompo avokoa. Koa dia manolotra anao ny haja mamboninahitra mahatompo anao zay raha miona eto ankehitriny, ary fifaliana ho anay ny mahatsiaro, ny mino, ny fanatanterahana ny teny fikasana nambaranao manao hoe na aiza ny angonany drona telo amin'ny anarako eo voany aho. Ka dia misaotra ry tompony amin'ny fanatrianao anay, ary satria Andriamanitra velona ianao dia Andriamanitra miteny, koa dia mitenena aminay araka ny fombanao, aminay izay manantena mba handre ny feonao, ka ny hery ny teninao any hanova ny fiainanay, ary ny fanainao masina ny hanazava ny teninao aminay sy hampahery ny finiavanay hivelomany araka izany.
amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iara-mipetraka anao ry havana. Arak'izany ry havana malala dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika niara-bana antsika rehetra amin'ny fifaliana lehibe tokoa omen'ny tompo izao fotoana ahafana mifamangy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay tiany hampahirezana antsika dia ny filazantsara araka ny Lioka 2:2. Lioka 2:2. Filazantsara araka ny Lioka 2:2 ka ny andininy 9:30 hatreo amin'ny andininy 9:30. Lioka 2:2 ny andininy 9:30 hatreo amin'ny andininy 9:30. Araka ny nambarany ray aman-dreny mpitandrina teo am-piandohana ty fotoana ty moa eo anivony sany FJKM mba ry havana malala dia alahady manokana izay hitrotrona mibavaka sy hanohanana ny masera mamre FJKM ity alahady ity. Ka tsy gaga isika raha perikopa miresaka vehivavy noraisintsika andraisana ny afatry ny tompo. Lioka 2:2 andeha hiarantsika rehetra mamaky ireo andinin'ireo ry havana malala raha eo anatrianareo. Ka isika mianakavy no hiaraka iretona hamaky ireo andininy 3 ireo 9:30, 7:30, 8:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana zanaka vavin'ny Fanompoam avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antipanahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorian'ny 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗡 ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amby 20 taona ary tsy niala teo an-kianjan'ny tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana andro aman'alina ary no niditra tamin'izany 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗡 izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema. Amen. Ray masonao manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Havaozy ny fanompon'ny fiangonana. Izany ry havana malala no iantson'Andriamanitra antsika hiarana mieritreritra amin'ity volana ity. Ary raha manavao izany sika dia manangana toy ny modely anankiray eo anatriantsika ny tenin'Andriamanitra izay nomenantsika androany. Ka antson'Andriamanitra sika manao hoe andao ary sika hanahaka any ana-paminany vavy. Andao sika hanahaka any ana-paminany vavy. Fa raha manahaka azy sika dia ahoana moa zany, inona natao? Ataoko ry havana malala fa mazava tsara izay ambaran'ny soratra masina ary misy lafiny 3 azontsika nahafana any ana io mpaminany vavy. Ny voalohany hanompo amin'ny faharetana isika. Ny voalohany hanompo amin'ny faharetana isika. Ny voalohany hanompo amin'ny faharetana isika. Ny faharoa hanompo amin'ny fivavahana isika. Ny faharoa hanompo amin'ny fivavahana isika. Ary ny fahatelo hanompo amin'ny fijoroano vavolombelona isika. Ny fahatelo hanompo amin'ny fijoroano vavolombelona isika. Zany lafiny 3 zany ry havana malala no iantson'Andriamanitra antsika anahafana ny ana-paminany vavy. Voalohany hanompo amin'ny faharetana isika. Ny faharoa hanompo amin'ny fivavahana isika. Ary fahatelo hanompo amin'ny fijoroana ho vavolombelona isika. Andeha ho raisiko tsiraray zany lafiny 3 zany ry havana malala. Ny anankiray voalohany indrindra dia ny hoe hanompo amin'ny faharetana isika. Rehefa mamaky ny teny teo isika ry havana malala, ilay andinina 9:30 sy 7:30 dia misy resaka hoe nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorian'ny 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗡 izy, efa mpitondra tena tokony 4:20 taona izy. Ny fitansany zany taona zany, ny 7 taona, ny 4:20 ry havana malala, dia milaza fahelana, milaza faharetana. Ary izany indrindra no antson'Andriamanitra ho antsika. Ity misy mpanompon'Andriamanitra anankiray naharitra teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Antaona maro no nanompoany an'Andriamanitra. Antsoina ho amin'izany faharetana zany sika. Ary rehefa mitodika any amin'i Jesosy Kristy sika ry havana malala dia mahatsiaro ny teny izay nambaran'i Jesosy. Zany zao texte klasika mora tadidy ny marika toko 7:12 andininy 7:12. Ho anareo zana-bazaha zany marika 13:13. Mora tadidy mihitsy zany 13:13. Marika 13:13. Ary inona ny tenin'i Jesosy izay maritra hatramin'ny farany novonjena. Le teny nge hainareo le toko sy andininy fotsiny no adino. Zany misy marika 13:13 izay maritra hatramin'ny farany novonjena. Jesosy Kristy ry havana dia miantso antsika haharitra hatramin'ny farany. Ary antsona isika hanahaka ny ana izay naharitra ny taona maro mandra-pahantiny
eo amin'izany fanompoanan'Andriamanitra zany ary antso lehibe zany ry havana malala antso lehibe zany fa indraindray mantsy ohatrany ilay mpanatsiaritra zany loatra isika eo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra mampieritreritra zany a na amin'ny fotoana fory fotsiny dia efa miseho zany tsy faharetan'izany andray ohatra ange ahy eritrereto ry havana malala ny hoe misy fandraisana fahasahan'ny tompo mantsy an'io iresaka mpandray ahy lahady voalohany amin'ny taona nanokana mpandray fanasan'ny tompo vaovao 100 ty fiangonana anankiray 100 rehefa tonga amin'ny Pasika dia io pastera hoe nareo rehetra ilay niraisana tamin'ny lahady ny taom-baovao mba mitsangana hoe ry afako hoe dia nitsangana fa dia 50 tamin'ilay 100 no nitsangana teo very sasako ohatrany tambavy dia nandeha izy ny lahady voalohany amin'ny taona manaraka hanokana mpandray vaovao indray tonga ny krismasy dia niantso pastera le niraisana tamin'ny alahady ny taom-baovao tamin'ity taona ity mba mitsangana ho izy tonga eto 5 ny tonga ny ampaefatra le natokana aty aminareo moa tsisy an'izany fa tany amin'ilay fiangonana zany nitranga miresaka tamin'ilay pastera dia za tamin'ilay mahereza pastera aho fa mbola anatin'ny fenitra Jesosy tsara ianao okareo ozy izy aza manao vazivazy tsy manao vazivazy oa tena ratsoratra masina zany lazaiko zany zao nge any lazay ny soratra masina amiko hoe hoy Jesosy manao nivoaka mpamafy mba hamafy ary efa namafy mpamafy ny sasany voafafitaiza teny amoron-dalana ny sasany voafafitaiza teny amin'ny tany mariva ambony vatolampy ny sasany voafafitaiza teny amin'ny tany Betsilo ary ny sasany voafafitaiza teny amin'ny tany tsara karaza tany firy a pastera zany namafazana efatra hoy izy dia firy amin'ilay efatra ho any tsara ray hoy izy ataovana isan-jato firy zany 5 isan-jato ka ianao mahita 5 amin'ny 100 ko tsy ao anatin'ny fenitra ianao zany diso ve ka tsy maintsy mba mifampahery koa nge fa arary fo amin'izany eo mahita 100 verangana tokana alahady ny taom-baovao ma tsy mifarina kory ny taona 5 sisa mijanona ato ato aminareo atsimba misy an'izany reo tsara taizany docteur Mikael mihitsy fa antsonsika ry havana malala hanana faharetana ary raha ohatra ka miala amin'ny hoe resaka fandraisana fanasanto ikisaka kely eo amin'ny fiainan'ny sampana ohatra mpitandrina nitondra fiangonana andrisiny 5 taona voalasa filoana FJKM ry havana malala raha miresaka fiainan'ny fiangonana mamelany heliko fa fantatro izay lazaiko ao anatin'ny fiainan'ny sampana anankiray mety misy mpiambana hatrany 50 ao rehefa tonga ny krismasy hiditra amin'izany indray mantsika izao rehefa tonga ny krismasy ka nomana ny fotoam-pahakalazana mahafinaritra amin'ny krismasy izay ho diasa ny taom-baovao sy ny fiaraha-misakafo mahafinaritra ho fampiarabana taom-baovao volanina ny mpikambana 50 volanina ny mpikambana 50 vita soamantsara amin'ny fety krismasy vita soamantsara ny fampiarabana taom-baovao iverina ho toy ny andavanandro indray ny fivorian'ny sampana 5 indray sisany tonga amin'ilay 50 aty aminareo atsisy an'izany zany fa any amin'ny sehatra hafa zany ny zavatra hita zany ny zavatra hita ry havana misy aiza ny faharetana zany ny fanontaniana ry havana aiza ny faharetana ianao zay hitako eto ankehitriny ho hitako any an-danitra ve ianao zany ry havana ny fanontaniana lehibe atao ny tenin'Andriamanitra antsika hanompo amin'inona amin'ny faharetana isika zay ny voalohany inona ilay faharoa teo ry havana hanompo amin'ny fivavahana isika fa raha naharitra moa zany anana tonga amin'ny 7 zoiko fotsiny ilay texte zany zao eo amin'ny 7 azo zao fa inona moa ty faharetana nataony tao zao mivoasoratra amin'ny tapany faharoa amin'ny 7 hitanao ve mibaibolinareo sa efa nakatona sasa moa makery nakatona azy le tapany faharoa ahoana mivoasoratra amin'ny ranan-tompo ary tsy niala teo an-kianjan'ny tempolo izy fa nanompo tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana andro amanalina antsona isika ry havana malala hanompo amin'ny fivavahana hanompo amin'ny fivavahana ka ilay fanompona amin'ny fivavahana ny ainany anana izay hitaoman'Andriamanitra antsika ho tahafina ry havana malala dia fanompona tao amin'ny tempoly tao Jerosalema ihany moa isy ny tempoly fa raha kisako amin'izay iainantsika kehitriny zany dia ny fanompona itonivo ny fiangonana izay nanaova ny mpanorotry ny epistily ho an'ny Hebreo ny Hebreo toko 10 ny 5 dia andininy malaza manao hoe aza mahafoy
ny fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanaon'ny sasany aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ary raha ny tsara la izy a mamela anao tsiaritra kely aminareo efa nandre laika maro any Trinite dia nahitsy ny soratra masina aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka toy tamin'ny azafady a tsy manana zo anova amin'ny baiboly ianao vakio ny baibolinao fa fiarahana miangona ny voalaza ao fa tsy fiarahana mivavaka ary niverina ny jery kely misy ny teny grika aloha sao dia mbadiso atodika te miangona ny teny grika ao ry havana malala satria ny zavatra lehibe ianao nge afaka mivavaka reny an-trano hoe fa le isika tonga eto am-piangonana mihitsy miangona eto miaraka amin'ny mpianaka avy ny finoana izay mihitsy no entson'Andriamanitra ka tsy tonga amin'ny lojika ny za nge mivavaka na tsy makany am-piangonana azy tsia mila tonga eto ianao satria antson'Andriamanitra hanompo amin'ny fivavahana eto an-tranon'Andriamanitra miaraka amin'ny mpianaka avy ny finoana tsy azo amahevanina zany ry havana malala ny fandrotson'ny teknôlôjia mantsy mitarika antsika ndraindray hanamaivana ny fiangonana vao resaka tao zao zay sy pasteur Mikael hoe nay alefanay amin'ny internet sy ny anina le izy zavatra tena tsara ny risorn'Andriamanitra satria azo iverenana jerena foana iny ny fampomvavahana manontolo any toroteny zay natao fa ny zavatra mety hitranga zao manao hoe satria ty ho hitako ihany any amin'ny anina dia andeha anjono aloha alahady maraina raha riva mijery azy azafady tsy azo soloana ny fahatongavana eto am-piangonana ry havana malala zany na inona fandrotson'ny teknôlôjia tsy azo soloana ny fahatongavana eto am-piangonana ry havana malala ary zany no antso ny tenin'Andriamanitra aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanaon'ny sasany satria misy foana ny sasany zany nanao zany efa hatramin'izany zao ihany moa tsisy manao an'izany nareo fa tamin'izany dia nisy nanao an'izany mahafoy ny fiarahana mivavaka eto am-piangonana fiarahana miangona eto am-piangonana rehefa te hiangona dia miangona rehefa tsy te hiangona dia tsy miangona nga izy tia-kanery nga mo izy tia-kanery fa ny tenin'Andriamanitra milaza aminao aza mahafoy ny fiarahantsika miangona raha mbola manaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ianao manompo amin'ny fivavahana fa saingy zao ry havana malala raha ohatra ka hiverina ny votoatiny ny votoaty amin'ny fanomponana ataony ana dia tamin'ny vavaka sy ny fivadiakana zany hoe tena nana fiainam-bavaka mihitsy lalina sy marina ary manokana hiana ry havana malala dia antsonsika hiainana zany fiainam-bavaka lalina sy marina ary manokana ny ainany ana izany zavatra mampalahelo ry havana malala ny mahita fandraindray hadinodinitsika ny lanjan'izany vavaka izany adinontsika ny lanjan'izany etrehetonareo nge zao zavatra nitrangy hivoro ny kivomiera sa komity anankiray dia amviry ny voro dia amin'ny efatra dia tonga le fotoana dia ole mpitariky mine ohatrany efa tonga ny amin'ny efatra tsika koa hoe voavorovory ihany fa dia anao ndomboka ny raha resahana tena ny antony vorintsika moa dia zao zay nanomboany azy dia nisy anankiray tamin'le voro mane hoe président ngatsy asiana vavaka asio vavaka kely ary aty aminareo tsisy manao azany vavaka kely saika adino nefa kristianina no mivory azan'Andriamanitra no antony ivoriana komity mpiangonana no mivory vavaka avy adino eo am-panomboana raha lasana bavy malalo nantsona hanompo amin'ny fivavahana isika zava-dehibe zany mamela mba izara aminareo izay iainanay so dia iverinareo fa mpitaly bato vilam-bavy zay eo am'birao foibe nefitsika mary havana malala dia mivory isan-kerinandro no ny abetsaky ny asa ary zay dia mandany farafahakely 5 minitra hivavahana farafahakely isaky ny manomboka miditra amin'ny 7 maraina zay dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 eo laninay hivavahana sy andiniana soratra masina zany ny iainana ihany izay mitarika anareo dia mahatsiaro fa tsy afaka hitondra ny fiangonana raha tsy milohana mibavaka sy amin'ny tenin'Andriamanitra ary mba razainay zany ry havana malala so dia verinareo fa reo dia olona manam-pahaizana manana traikefa tsy manana ninininy zany zay fa miankina amin'i Jesosy Kristy le lohan'ny fiangonana mivavaka aloha ary misy fotoana hifadianay hanina ao anatin'ny fotoana hivavahanay zany ny zavatra iainanay ao ry havana malala mba tokony ho fantatrareo ihany zany ary zay dia maniry mba izany koa no iainana ty amin'ny fitandremana any amin'ny sampana rehetrany mba tena mivavaka mihitsy fa tsy mainky amin'ny antsika tokopira dia efa tonga dao tsika asio vavaka kely dia raiso ny partition reo do dia dodo tsy mety zany mila manompo amin'ny vavaka isika zany izy ravana malala
fa ndraindray na le vavaka aza mbola ifaniliana asio vavaka ary ataovy rianina dia misy miteny manao ko tsy atao fa mifanendry tendreo aty aminareo moa tsisy manao aza fa mampieritreritra fa kristianina ve tsika ty sa tsy fa ny ohatra velona ambarany tenin'Andriamanitra mijery an' Jesosy Kristy sy Jesosy dia tena olo-mibavaka mifo maraina mivavaka miaritory ala manontolo mivavaka teo amin'ny hazo fijaliana ary ny teny farany nambaran' Jesosy talohany hoe vita mbola vavaka ihany raika eo an-tananao no atolotry mifana Jesosy nivavaka teo amin'ny androm-piainana indray manontolo hatramin'ny fara fofinainy fa mbola kristianina ve tsika atraizany fanompontsika amin'ny fivavahana ary io hatrany an-trano io moa zany tsy eto tsy moa zany zao anio atoandro fa mandray toroteny fa ndraindraingy ilay tonga misakafo zao ny zavatra nitranga indray mandeha tonga daholo hoe mpianakavy misakafo olona iray mpianakaviany ataovy rahamatony vavaka le rahamatony mba laosany sorosorena kely fa nidorany ankizy ny loka ataovy rakizy mivavaka le ankizy mbola kepokepoka satria voabedy satria nandoro loka fampijerijery fotsiny olona rangah itsy hoaniko am'izao ty rehefa tsy vavaka nareo aty aminareo tsisy manao an'izany ny lehilahy fa zavatra mampieritreritra zany hivavaka sakafo avy hifaniliana ataovy mivavaka za foana tokantrano kristianina rangaha dia antsono ny tenin'Andriamanitra manompo amin'ny fivavahana zany no antson'Andriamanitra atsika ry havana malala ary ny vehivavy moa ihana dia vehivavy zany zao ny hitantsika fa amin'ny akapobeany koa aloha ny vehivavy ny tena tia mivavaka aleo tsorona resaka lehilahy no miteny aminareo fa ny vehivavy ny tena mazoto mivavaka matetika tamin'ny fotoana anankiray dia niantso ny sampana nitonian'ny sampany lehilahy kristianina fohy be zay tany amin'ny fiangonana nisy anay le fiangonana nisy laharan-W telo rangé telo zany dia ho le Trinite amin'izay fotoan'izay ry havana malala raha jereko tsika mianakavy tonga eto ka akambana ny toerana reto laharan-W anankiroa reto dia feno vehivavy ary ty laharan-W ray ty ihany no hany feno lehilahy za moa zany miara-mipetraka amin'ny eny mipilipitra ohatran'izao dia tomariko ohatran'ny marina izy fa ny tena nampieritreritra lalina ry havana malala dia nitoy an'ilay fanamarena nataony tonemana hoe dia lasa nieritreritra lalina aho ry havana ho izy raha ireto anankiroa reto feno vehivavy ity ihany mba feno lehilahy matovato daholo ve vehivavy amin'ity WT za moa mahita mahafinaritra miara-mipetraka daholo ny mpivady eto dia tena feno lehilahy ny trano any mahafinaritra nareo tena fiangonana hafa kely mihitsy mahafinaritra manompo amin'ny fivavahana tompoko manompo amin'ny fivavahana ny vehivavy manompo amin'ny fivavahana ny lehilahy ary mora mahazo resaka nareo zany miantson'Andriamanitra atsika ry havana malala amarana ny toroteniko aso amin'ny toroteny lava mihoatry ny mahazatra nareo ina le zatra fahatelo teo ry havana hanompo amin'ny fijoroana ho vavolombelona tadio fa ny teny malagasy hoe fijoroana vavolombelona misy ho mandrakariva fijoroana ho vavolombelona fa ranako ilay andininy telo ry havana tonga amin'ny andininy fahavala amin'ny telopolo azany zao amin'ny fanazavako raha mbola natrenareo amin'ny baibolinareo ahoana mivoasoratra eo aminarany tompo ary no niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema rehefa niditra tao amin'ny tempoly izay nitondrany Josefa sy Maria an Jesosy zaza anampaminany vavy nahita an Jesosy inona ny nataony voalohany indrindra nisaotra an'Andriamanitra ny fisaorana an'Andriamanitra ry havana malala dia endriky ny fijoroana ho vavolombelona ary antsonsika hiaina zany ny antom-pisaorana an'Andriamanitra tao amin'ny ana voalohany indrindra dia noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ary satria mpaminana izy dia nahalala fa ity ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny Mesia efa mba nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy ve ianao efa mba nisaotra an'Andriamanitra ve ianao satria tonga teto an-tany Jesosy efa mba nisaotra an'Andriamanitra ve ianao satria maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao Jesosy efa mba nisaotra an'Andriamanitra ve ianao satria nandatsaka ny rano ho anao hanadiovana anao
teo amin'izany azo fijaliana izany jesosy efa mba nisoron'andriamanitra ve anao satria nitsanana tamin'ny maty jesosy mba hanangana anao ho amin'ny fiainana vaovao hahatonga anao olom-baovao efa nisoron'andriamanitra ve anao ny fahaizantsika misaotra an'andriamanitra riavana malala dia endriky ny fijoroano vavolombelona ahafantaran'ny hafa fa tena mahatoky ny andriamanitsika tsy manao kobaka mbavy izy ka milaza ny zaosy zao atao nefa tsy ataony akory resaka fotsiny tsy zany ny andriamanitsika fa miteny izy ary tanterahany izay lazainy io tanterako amin'i Jesosy Kristy zany misaotra azy ny fiangonana misaotra azy ny kristiana fijoroana ho vavolombelona lehibe riavana malala ny fahaizantsika misaotra an'andriamanitra ary mamela hampatsiarinareo riavana malala fa ny tontolo ny tantarainy lioka sy ny filazantsara rehetra dia tontolo ny fanjanahantany romanina vahoaka no zanana ireo vahoaka ireo vahoaka ny jaly no ny fanjakazakany romanina zany nisy ny atao hoe zelota zay karazana dahalo tehikomy amin'ny romanina zay nanjanatany tamin'izany fotoana zany fa na dia ao anatin'izany firenena voazanaka sy mijaly noho ny fanjakazakany nataon'ny romanina zany aza io firenena io mahay misaotra an'andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy ary antso lehibe ho antsika zany ao anatin'izay rehetra mety hoendriky ny olana ny fahasahiranana mahafadiran'ovana antsika eto Madagasikara ankehitriny tampohany zavatra mitranga eo amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny sehatra raisam-pirenena niady manerana ny tany antson'andriamanitra isika mba tsy olona be menimenina sy be monomonina fa olona be fisaorana tsy noho ny amin'ny toe-javatra iainantsika fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay tonga eo anivontsika miaraka amintsika mamakivaky ny toe-javatra rehetra ka natohinona raha makasary hafa fitopatopany ny onja fofofo ny rivotra to te handetika ny sambokely ny fiainako ny sambokely ny fiainanao ny sambokely nareo mianakavy ny sambokely ny firenena ao anatiny io sambokely io Jesosy tsy ho rendrika mihitsy io azonareo ve zany riavana zany no antom-pisaorana zay ampianary ny tenin'andriamanitra antsika ao amin'ny ana ary tia ny ivelomantsika koa tsiraray avy misy olana eo amin'ny fiainanao dia hoe ino problemanao misaoran'andriamanitra andriamanitra misaotra anao any amin'ity problemako ity satria miaraka amiko Jesosy miatrika izany efa mba nanao an'izany ve ianao mianara ry havana mianara misaotra anao andriamanitra fa very asa misaotra anao fa tsy afaka fanadinana somatsara fa manino anao tsy hisaotra ahoana hoe ny tenin'andriamanitra misaora hay ve hainareo zany misaotra anao fa nandao ansipako mety zany sa tsy mety mety ka fa tsy andriamanitra sambikiny mitetezan-tanjom-bato misaotra mahafinaritra ange fiainana kristianina za milaza aminareo soa ihany kristianina fa hafa ihany kristianina misaotra adrany ny fijoroano vavolombelona fa raha ny olona tsy mivavaka mikinainaina ianao mivavaka koa minainaina inary mahasamihafa atsika fijoroana ho vavolombelona ny fahaizantsika misaotra riavana marana saingy zao tsy fisaorana ihany nataony ihany hoy izy manao hoe ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry amin'ny fanavotana tao Jerosalema nilaza an Jesosy Kristy nanambara an Jesosy Kristy nitory an Jesosy Kristy nizara ny filazantsara an Jesosy Kristy ny efitsika mariavana marana tao anatin'izao fempotom-piasana izao dia nomeny ny tompo vina zay efa fantareo tsara manao hoe ahoana le izy vontosy filazantsara Madagasikara filazantsara manova ny tantara anjaranao ny mandeha manatratra votozy filazantsara Madagasikara io filazantsara manova ny tantara ny olo izarako zany filazantsara ny tantara ny fiangonana ny tantara ny fiarahamonina sy ny tantara ny firenena mandehana zareo zany riavana malala dia mampirisika antsika riavana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny fanaovana zay endriky ny tafika masina samihafa ientson'ny tompo antsika sy ny fiangonana tena mampirisika antsika mihitsy riavana malala fa iraka fototra na mialana antsika eto anivon'izao tontolo izao ny hianambara sy hizarany amin'i Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra manodidina antsika fa mampieritreritra riavana malala
ny fisian'ny kristianina efa 5 taona nahampandray azy efa tokony atao jobily volafotsy zany raha 5 taona mbola tsy nanao tafika masina na indray mandeha azy dia gaga ianao fa ahoana misy olona nge miandry antsika fotsiny mba hizara aminy amin'ny filazantsary maninona ny tsy hizarainy zany filazantsary zany tsaroko zany zay nitondra ny fiangonana FJKM mandrondra fahasoavana fiangonana nentinay farany talohana filohan'ny FJKM vao tonga tao ady zay hanao tafika masina tsika nirahana mipetafika masina niverina avy any le petafika masina nanahoana ao andianao misaotra ny Jesosy izy fa tena nampihetsi-po ahoana ny anjaranay ozy le andia mipetafika masina tatsy amin'le trano atsy ray mitorabato arabaky teny avy eo amin'ny fiangonana androndra rehefa tonga tao zay izy afaka mandroso ve zay tompoko ivavaka miaraka aminareo mandroso mihitsy ho le tompotrano dia nandroso dia natao le tafika masina ozy izy rehefa vita le tafika tomany ny gogogo le ramatoa fa ahoana dia zao nambarany ramatoa manao hoe 5 taona zao ny tonga teto androndra 5 taona nareo ny olona voalohany taona ivavaka io olona io zany ny andro foana no iza ny olona mba hitaona ivavaka tsy nisy nareo ny olona voalohany ary tamin'ny fifaliana sy ny ranomasobe ny nandraisan'ny olona namangy azy zany nge izy io e misy olona manodidina antsika ary avana miandry antsika izay mahalala an'i Kristy nanaiky an'i Kristy ho tompo tsy mpamonjy antsika mba hizara aminy zany filazantsara zany maninona tsika ny tsy milaza tahaka ny nataony ihany mandehana ry avana malala be dia be ny kanaovana an'izany ho lava loatra mitoroteniko raha ohatra ke resaka an'izany docteur 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎𝗢𝗔𝗡𝗡𝗙 raha teo efa mampianatra nareo momba an'izany dia avelako ho azy zany fa mandehana ry avana malala mandehana ianareo ary aza sodoka mihitsy isika aza sodoka mihitsy isika zay eto Antananarivo ka eritreritra manao hoe Antananarivo nge fa be dia be ny fiangonana misy fiangonana dolo ny elakelatrano rehetrarehetra io tsika zao fiangonana reto fa tsy maintsy anitatra fa efa kely loatra ao tsika na ny chapelle eto azy zao ny fiangonana sasany efa mitindroa itelo fiangonana sasany efa mitindimy eto Antananarivo inona ny tafika masam-bola atao eto otsia tena mbola misy olona mila tsika hitory ny filazantsary avana malala amaranako an'izany afatra zany tantaraiky aminareo zao zavatra tena nisy zao tsy blague natao iomezana akory zao fa zava-nisy marina ny tantara taminay mpiara-miasa nandeha izy reto petafika masina amin'ny raha vavy nandondona teo amin'ny faritra anankiray eto Antananarivo zay tsy olazaiko anareo sao dia misy havanareo mipetraka any tototo hoe ny seo le raha matotompotrano ambaravarana ahoana zay mahazo mandroso ve zay tompoko ivavaka ho anareo sahirakirany zay any diany nanana teo dia oly zay nge vetivety sahirake mandrapiresaka ilay mpitafika masina ivelany mbola eo tokotany zany sy ilay tompotrano io-ambaravarana mipoitra avy any ny raha vaviny anankiray koa fa ahoana hono akea retolo reto no hoe afaka mihitra sahirana be mihitsy zay sady maika be dia hoe le mpitafika masina anankiray eny ary andeha zay fa zao fotsiny ange mba te antany anareo fotsiny zay nareo ve nefa mahalala an'i Kristy nareo ve nefa mahalala an'i Kristy dia mifampijery izy rovava Kristy tsy mahalala an'izany Kristy zany zay fa Kristofy mifantatra e tsy blague hoa zany teto amin'ity Antananarivo everyntsika fa mazava misy fiangonana anjatony ity misy olona tsy mahalala an'i Kristy dia ianao zay mahalala an'i Kristy maninona ianao ny mangina mandehana ry avana zay fomba izaranao an'i Kristy tsy maninona fandahana zarao ny filazantsara ho famonjena azy zay daholo ny afatra nampitondray anazy za mo hiraka dia ampitaiko fotsiny hiraka ampanaovina ry avana andoantsika re anahaka ny anam-paminany vavy ary misy lafiny telo zany fanahafan'izany faravakely inona le voalohany teo ry avako inona le voalohany hanompo amin'ny faharetana isika zay andao averina miaraka tsara hoe ny faharoa ary ny fahatelo dia misaorany tompontsika ry misy olona moa tsy miteny fa za ihany nijereny tsara zay angamba voahitany fa dia misaorany tompo afaka ny fahamangintsika ry avana fampizarra ny tenin'Andriamanitra zany ny fanahy masina zay nanazavany zany tamiko any hanoratra zany eo am-ponareo ary manantena hitanareo any an-danitra raha miomana ho any ianareo amen.
mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tompo ranaizany an-danitro endreny afalian'ny fonay. Fa Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao ary ambaranao aminay isan'andro san'andro ny sitraponao izay tianao iainanay. Tamin'ity androany ity dia nambaranao taminay ny amin'ny tantaran'ilay mpaminany vavy atao hoe Ana, izay mpanompo mahatoky teo anatrehanao Andriamanitra. Ka manoloana izany Andriamanitro, dia misy fikasana tsara ty anatin'ny fonay. Misy fanapahan-kevitra tsara ty anatin'ny fonay. Misy fahavononana tsara ihany koa ty anatin'ny fonay. Teny hanompo anao Andriamanitra amin'ny faharetana izahay. Ary hanompo anao Andriamanitra amin'ny fivavahana ihany koa izahay. Ary indrindra hanompo anao Andriamanitra amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Andriamanitra tompo rainaizany an-danitro, izany no enta-entam-ponay sy fahavononanay. Kanefa raha no ny herin'ny tenanay izay rehetra heverinay ho fahalalanay fotsiny ihany no iankinanay dia tsy hahefa na inona izay ao anatin'izany. Ko eto indrindra izay Andriamanitra no mangataka aminao. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mba hazonay manompo anao Andriamanitra amin'ny faharetana marina. Mba hazonay manompo anao Andriamanitra amin'ny fivavahana marina. Ary mba hazonay manompo anao amin'ny fijoroana ho vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao. Mba omeo hery izay Tompo, tario zahay mba azonay mahefy izany araka ny sitraponao. Ko ny fiainanay Andriamanitra, irinay hanomezana voninahitra ny anaranao. Andriamanitra Tompo ranaizany an-danitro, mivavaka aminao koa ary izay ankehitriny, ho anay tsirairay avy ireto izay vao nandray izany teninao izany. Samy ho resy lahatra ny teninao ary avao sy hanavao ny fanompona eo anatrehanao Andriamanitra. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ankehitriny, ho an'ny fiangonanao izay efa nirahinao mba hanambara ny filazantsaranao. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay tarihiny ray aman-dreninay izay filohany izany fiangonana izany, izay manatrika anay ankehitriny, hoentinay mbavaka eo anatrehanao Andriamanitra ny fiainany manontolo, ny fikasana izay ao anatiny ao, ny momba azy rehetra hoentinay eo anatrehanao ny ankohonany manontolo. Reo adidy andraikitra maro be izay napetraka eo ampelantanany, ianao Andriamanitra no anomery azy hoentiny mahatanteraka izany. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao, ao anatin'ny fotoana izay anatanterahana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara ankehitriny. Koa dia mangataka aminao izay Andriamanitra ny mba hitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, ny amin'izay mahasoa ny fiangonana izay diniana ao anatin'izany fivoriana izany. Ianao fanahy masina no hiasa amin'ireo mpanomponao tsirairay avy efa nofidianao sy natsonao handrafitra izany mpiandraikitra foibe izany. Eto koa izay Andriamanitra no mivavaka aminao ho an'ny masera ao amin'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Alahady izay natokana hitondranam-bavaka azy ireo tokoa amin'ity anio ity, koa dia mivavaka aminao izay Andriamanitra ianao no hitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakariva, mba hazony ho tahaka ity mpaminany vavy izay mahatoky teo anatrehanao ity dia hiana izany. Mba hanompo anao amin'ny faharetana tokoa izy ireo, mba hanompo anao amin'ny fivavahana tokoa izy ireo, ary indrindra hijoro ho vavolombelonao. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'izao fiangonana izay misy anay izao, ny mpanomponao izay efa natsonao nofidianao ihany koa hitarika eto anivon'izao fiangonana misy anay izao. Ianao Andriamanitra no hanome fahasahiana hatrany, ianao Andriamanitra no hanome hery hatrany ihany koa, mba hazony mahatanteraka ny asa fanompona efa niantsonao azy. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy izay eto anivon'izao fiangonana izao izay vao avy nandray ny teninao. Ianao Andriamanitra no ametrahana ny fiainanay tsirairay avy. Ao ireo nahazo ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra, te hisaotra anao izy ireo. Ao ireo izay mandalo fahoriana sy fitsapana, mandalo aretina, mangataka vavaka izy ireny, dia mivavaka aminao izay Andriamanitra. Ianao no omba azy ireo, ianao ampahery azy ireo Andriamanitra, hanome fanasitranana ihany koa ho an'izay tsy salama. Ao ireo izay
miaritra fahoriana satria nondao sy ny fahafatesana ny fianakaviany izay rehetra malahelo noho izany fahoriana izany hoentina mbavaka eo anatrehanao izy ireny Andriamanitra ianao ampahery anome ihany koa ny fanantenana velona sy ny fiadanana hanapaka ao am-pony mandrakariva. Andriamanitra tompo raina izay ny an-danitra mahafantatra izay rehetra mahasoa anay ianao ka ho tanterahinao araka ny haben'indra fosiny fitiavanao izany. Izay reto koa Andriamanitra dia manana izay bitsiky ny fonay tianay hoentiny eto anatrehanao ko mba henoa ny vavaka mangina asandratra eo anatrehanao Andriamanitra ilay inona efa mihaino ny fivavakay. Andriamanitra zany nivavaka asandratray mino somatoky izay farenao zany mety nisy tsy nalao bava akory kanefa dia anao mahafantatra izay rehetra mahasoa azy tanterao araka ny haben'indra fosiny fitiavanao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy no ivavahana ito izany. Amen. Avana malala eto amin'ny tompo andeha isika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka eo am-pitsanganana no andeha iarahantsika manambara izany. Ny fanekam-pinoana laharana fahatelo no iombonantsika hoentintsika manambara ny finoantsika iarahantsika manonona manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany na vambatisyantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboa ny finoanay. Amen. Mipetraka isika rehetra. Fifaliana ho antsika ry havana mandray toavantsika izay manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Vala ame 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ho antsika ny mandray toavantsika
manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Zava-dehibe amin'ny fiangonana izany teo izy zanakareo izao izy ho zanak'Andriamanitra. Hoe nitsika ny teny fanorenana tanterahana zany sakramenta izany. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nodiko anareo. Ary iny momban'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao aho. Mba ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza nanao atao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany amin'ny tenin'ny Tompo zany ry havana dia mila setriny avy aminareo izy, ka mangataka anareo todika ny amin'ny fiangonana hamaky amin'ny pahabe maso ny fanekenany amin'ny aloranareo ny zaza ho amin'izany sakramenta masina izany. Andriamanitra Ray isika izay, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra matoto, mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitazana rehetra araka ny filazantsara, tokony atao amin'ny faharany izao mahasoavan-dehibe iray avy amin'Andriamanitra izao. Sy ny anekeny an' Jesosy, ho Tompo mba ahazoany hery handavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ekenanay anatanterahana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ary matoky azy fa izy hanampanareo hahatanteranareo izany. Isika fiangonana koa dia tompony andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ekentsika ho anjamin'ny sakramenta izany. Hitsangana isika hangataka ny Fanahy Masina eny amin'ny 720 andininy faharoa sy ny fahatelo. Ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy Tomponay. Ary ny tiany fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Ko mitalao aminao zay ry Andriamanitra Rainay io, manatre anay. Eto ampanaovana izao batisa izao dia hanatrika anay ianao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza izay atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asany fanahinao masina, izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay.
faly misaotra anao koa izay ry tompo Andriamanitra io fa tanteraka ny fanirian'ireto ray aman-dreny ireto miombonay anao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia nitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny ary ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Randriamanarivo miantsa. Randriamanarivo miantsa. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka, azo matahotra. Efa niantso ny anaranao efa nanavotra anao ay ianao. Ento zao zaza zao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra efa nomeny ny Fanahy Masina. 7:30 ny hira isaorantsika ny Tompo. Fahasoavana nampifahasoavana amintsika ny amin'ny zanak'Andriamanitra manolo tena ndray ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Ira fanampin'ny faharoa ny andinin'ny voalohany no raintsika dia hiakatra ny alitara masina izy.
havana noho ny fahasoavan'ny tompo noho ny fitondrany fiangonana dia fifaliana ho antsika ny mandray ity olo-monjena ity izay anampin'ny tompo isan'ny fiangonana. Vavolombelony ny antson'ny tompontsika ary isika mpaneavana ny sany tompo rehetra dia miezika koa manavao ny andro nanaovantsika ny fanekena tsara teo masin'Andriamanitra. Efa nampianarina ny fotom-pinoana kristianina izy, nahatanteraka ny fanekenany tamin'ny batisa izy ho atolotra ho amasinina ankehitriny. Ka ndeha isika hitsangana amin'ny pirayny fontsika amin'ny fanokanana azy. Hivavaka isika ry havana. Ry ray mandrakizay eo, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ho mantsy ny nanome toky anay, fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ho an'izay rehetra lavitra na iza atsoa ny fitiavana hanantona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, nino ny fanambaranao zahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay, ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy, ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finony. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, mba enory ny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy. Raisiko izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy anie ary ho anao ray any an-danitra, ho an'ny fanahy masina, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andano tenany sy tony anazy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy navery ny ainony amiko dia azo izany. Inona moa sy azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao, kanefa very ny ainy, inona ny meny olona ho takalo ny aina. Fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay nan-danitra, dia izy ny raha lako nabavoka ary reniko. Ary amin'izany nazovy no anaiky ny atremin'ny olona dia ekeko izy ny atremin'ny raiko izay nan-danitra. Fa nazovy no andao ny atremin'ny olona, ho lavoko izy eo ny atremin'ny raiko izay anan-danitra. Amen. Malohana izany miteny tompo izany dia misy fanekena ilainao, ilain'Andriamanitra koa, ilain'ny fiangonana aminao. Dia hovalinao arak'izay sitraky ny fonao. Ianao fa min'Andriamanitra paratsika sady tiantsika nan-danitra, izay manomentsika amin'ny Jesosy Kristy zanany lahatokana, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao. Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanao ny fanekenany tamin'ny batisa, izay efa naraisanao ny fanomezan'ny fanamasina, ka zany fanamasina zany mampizotra anao amin'ny lalana fiainana kristianina. Ka iezika ianao ho tian'Andriamanitra, ankatony sitrapony, ahatsiaro vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompoam-pivavahana sy fanasana masina, izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Kare ianao hitodika any amin'ny fiangonana, hanonona ampahabe maso ny anaranao, sady hamaky ny fanekenao. Izao Andriamaro Hersou Nikoloina, rehefa nanaraka ny fampianaram-pinoana dia nanapa-kevitra handray ny fanasan'ny tompo, izay anehoany miny ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony, ko hiezaka aho eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa. Amin'ny mahisan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary hiezaka aho hampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako.
ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterako izany rehetra izany. Mandre anao Andriamanitra. Andriamaro erisoa ny kolona. Noho izany fanekena nataona teo izany, dia aminarany raisiny zanakariny fanamasina dia manokana anao izahay. Tsodrananao izahay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ndray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra tsy tojefa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana ny mpitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Maheresy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Amen. Mivavaka isika. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay noho nyty ora nomenao anay ity. Apetraka eo ampelantananao ray eo, ity mpanomponao izay avao nanamafy ampahibe masina fanekena taminao. Ianao ry Andriamanitra raina eo, niantso azy, koa anamaly izany antsonao izany izy. Ta io ny fanapahan-kevy ny toetra aminao amin'ny fahatokinanao. Ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany. Noho ny fananao masina, ianao ihany no oka nomana azy, hanatona ny latabatra masina sy ny hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azo hozongozony ny fanantenana, ary mahery ny fitiavana. Oka hifikitry mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana. Ary isehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehanao, sy eo anatrehan'izao tontolo izao. Ho vavolombelona ny amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izay Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainan'ny Kristiana. Mibanjina ny fanjakana mandrakizay. Efa nampanantenanay ianao amin'ny zanakao, ino izahay ray eo, ny amin'ny famindram-po, ny amin'ny anaran'i Jesu Kristy zanakao, malalanao mpamonjy anay, no entinay ny vavakay. Amen. Ry mpanay fanasan'ny Tompo vaovao, tany mafy ny ananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao, mandehanaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra noho ny fanamasina azy eo anatinao. Amen. Ny fikambanan'ny katekomena manana hira ho atolotra antsika isaorana ny Tompo raha tsy diso. Ndao ary.
misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'izao andro anio izao a, indrindra fa ny famanginy ray aman-dreny dokotera irako 𝗙𝗓𝗔𝗡𝗚𝗎 irako 𝗙𝗓𝗔𝗡𝗎 mivady mbola hitsangana eo moa izy mivady amatrazam-pitenenina fa dia miarabanao Andriamatofoloha ny fiangonana chapelle militaire mba mitsangana kely ny chapelle militaire avy any Ivato ato zareo tariny président général Marosandy amin'ny ankavanana zany a avy any Ivato zareo satria naniry zareo mba hifanatitra tava aminao a dia misaotra ny Ivato mahazo toerana isika dia faly mihaona aminao Andriamatofoloha ny amin'ny chapelle militaire anao Rotota chapelle militaire Ampahibe zany miditra amin'ny Sadampitana Avaradrano ny andrefana zany a no mandray ny Ivato zany dia izay chapelle 20 zay zany nisan'ny chapelle eto Madagasikara zany a dia ambany fiahintsika mahamonie national dia misaotra anao Andriamatofoloha mamangy anay misaotra tompo fivalenao atsika ny navitan'ny fanamasinana fanambadiana ny rijanatsika raha sendra lahy Entsoa Miadjatiana sy Rakotomanga Sarindra ny aina asanao zareo reo izy reo a dia miarabanareo a ny fiangonana lieutenant amin'ny gendarmerie izy dia faly mandraynareo ny fiangonana miarabanareo misaotra tompo hoentina mbavaka koa ny fanamasinana fanambadiana raha ndre mana mianta 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗔𝗢 Jerierikasy raha kotoniraina andrena valina mialy Lucia amin'ny 𝗙𝗔𝗡𝗚𝗎 izao mivavaka anareo ny fiangonana misaotra tompo zareo moa zany arahany sakramentan'ny batisa ny zanany raha ndre mianta 𝗙 ndrena valina 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎 mbola zareo mianakavy kely zany sakramentan'ny batisa koa ny zazakely Zafy Manantsoa Andria Mananjara Jeremia tolotry ray aman-dreny Andria Zafy Manantsoa Hery Mamonjy sy raha Andria Mananjara Faniry Noasina Stefania ary zareo ato amin'ny VFL zany zareo saotra tompoko mahazo toerana nanjara fitenenana ny sekoly Alahady rehefa avy eo manaroatra ihany tsika manana ny ray aman-drenitsika zany a ny tsampana rehetra zany a ny sampana eselikesy ny vokovoko manga zany mbola tsy anananay ato mba mitsangana hoe ny VFL aloha fa izy ny zoko ny VFL zany a zareo ato a VFL manana rantsana mentomolaly zany zareo ny sampana manaraka mahazo toerana misaotra tompoko ny sampana mpanazava stily mba mitsangana zay mpanazava stily ao zany zareo ny saotra tompoko ny sampana tanora kristianina ao ny choral ao ny RFF anambony aminy zareo ny saotra tompoko ny sampana Dorcas reo zareo zany a ny sampana Dorcas a tarion'ireo filoam-boninahitra zany eto amin'ny fiangonana zany saotra tompoko ny sampana ny sekoly Alahady zareo no betsika indrindra ato manko ny sampana sekoly Alahady manana sekoly Alahady eo amin'ny 700 eo izahay saotra tompoko ny renim-piahindry zareo a madame Perla Rabe Mananjara ny renim-piahindry zareo reo ny sampanasa AFF ny sampanafa AFF ifatrany Ambalavao moa nareo le nitory teo hatrany Ambalavao zany ny tratrany zareo mitory ny filazantsara zany any amin'ny faritra Manolotrony zany satria le zanakay eto taloha reny zany anao stage dia vanginy izy ireo dia any misy zanakay dia avy tany zany zareo dia ny farany teo zany a taiza moa le farany teo tany an-tany fotsy a Ambato miady misaotra tompoko ny fikambanany katekomenina koa mba mitsangana ato aminay président ny katekomenina tsy atokana raha tsy efa avy nanao tafika masina satria fomba ahoana zany ny manjary tafiny devoly foana izy fa tsy mora nafika mihitsy dia alao izy manafika lolo saotra tompoko mba azo toerana re zany ny ao amin'ny sampana zany a ny braony fiangonana mba mitsangana azafady ay so dia adino ny sampana fifoazana mitsangana sampana fifoazana aloha iadiparitra mihitsy sampana fifoazana enina ny vao natokana teo tsy enina le natokana farany teo eny tompoko saotra tompoko ny braony fiangonana
ny vato moa efa natsangatsika teo zany a dia mba mitsangana vetivety ny birao ny fiangonana ivato soatra tompoko ny dekona solo olona soatra tompoko misaotra anareo dia ny fatatsika moa ny ato ny mpitandrina amin'ny 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗡 amin'ny rahalahy soatra tompoko manana mpiomana mpitandrina anakiefatra zay telo taona faharoa ny zokony zareo taona fahaefatra Ambatondrazaka Mandritsara Ambatonakangany misy an'ireo dia manana izay misionera vaovao vao nirahana teo mba miakatra ty le misionera anakenina efa andiany faharoa ny anay satria efa nisy ny andiany voalohany amin'ny tany atsimo mba mahavitrivitrika izy ireo satria mbola tsy natsangana teto ireo misionera dia vao te tompoko iny tompoko tamin'ny andiany voalohany zareo efa nanangana voalohany mpiara-mivavaka tany atsimo ireo zany a afaka irahana naizanaiza zareo zay natao hoe misionera na eto an-drenivohitra na ny lavitra any rehefa raikitra ny fanirahana dia irahana ireo na ny 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎 na itsika fiangonana dia afaka maniraka azy ireo zany ny misionera atsika zany saotra tompoko mahazo toerana ianareo irosy amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika angataka amin'ny tompona andraikitra natateraka izany dia ambany faly miarabantsika ry avana natratra ny andro anio ary dia manona fiadanana sy mifahasoavany ao amintsika tsirairay avy eny tokoa fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny atsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko izay ny aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako any Kristy Filipiana 4:9 toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao vaovao avy any ivelany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara 𝗙𝗏𝗏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 
tsara aza miova ilazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Ivon'ny Jobily 520 taona synodam-paritany iarivo avaradrano. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo mandrakariva. Ho tanterahana ny Alahady 17 ny volana Oktobra tontolo andro ny ivon'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny Jobily 520 taona synodam-paritany arivo avaradrano. Ampifaliana tanteraka no anasanantsika rehetra eto amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano sy ny zanany rehetra ary ireo efa nandalo teto amin'izany synodam-paritany izany hiara-iombavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Ikatona avokoa ny fiangonana sy ny fitandremana rehetra manerana ny sahan'ny synodam-paritany amin'io Alahady io fa eny amin'ny 𝗙𝗚𝗎𝗡 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎 avy koa isika rehetra no hiara-mivavaka ary eo no anehoana ny fimbonantsika amin'ny maha-iray antsika ao amin'ny Tompo. Toy izao ny fandaram-potoana amin'izany. Amin'ny 9 maraina no misokatra ny vavahady. Amin'ny 7 no fanombohan'ny fotoana arahan'ny Fanompoam-pivavahana izay faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Tolakandro dia isy ireo seo samihafa ataon'ny zanaky ny synodam-paritany sy ny mpanakanto na saina manokana. Ny fanamiana anaovantsika dia fotsy ambony ary matroka ny ambany. Misy ny sakafo amidy eny toerana amin'ny vidiny 4,000 ariary vary sy laoka. Isy ihany koa ny stand samihafa ahitanao ireo vokatra avy amin'ny fiangonana samihafa ary hetsika isan-karazany izay tena mahaliana.
noho izany fotoana izany dia isy ny fotoam-panafahana izay manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina. Anjarantsika sampana fifoasana no manatanteraka io fotoana io, koa toy izao ny fandaminana amin'izany. Atsoina ny mpiandry sy ny mpiomana rehetra hiara-iomana amin'ny fanomanana izany ka ho tonga amin'ny 9 ora sy sasany maraina eny an-toerana. Atsoina ihany koa ianareo zanaky ny fifoasana rehetra handray anjara mavitrika amin'izany ka hiantso ny laharana 034 23 169 39. Dia manantena ny fanaovantsika ho zava-dehibe amin'ny fotoana io ary manentana fiambonantsika amin'izao ivon'ny 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 sy 𝗙𝗜𝗔𝗡𝗢𝗢 izao. Vaovao eto an-toerana. Isaorana ny tompo tamin'ny fitantanany rehetra, isaorana ny mpitandrina rehetra, ny mpampiofana sy ny mpiofana rehetra, ny birao fiangonana, fa totosa soamantsara ny fiofanany diakona sy ny loholona izay niraisan'ny chapelle rehetra natao ny sabotsy 15 ny volana Oktobra tany amin'ny chapelle militaire 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗡𝗢 Manjakandriana ho azy irery eny amin'ny voninahitra. Ny farafanolorana ny Trinite amin'ny birao fiangonana dia ny Alahady XVIII ny volana Oktobra, koka ny sampana sy ny fikambanana mba hanaja izany fetim-potoana izany. Amin'ny Alarobia 17 ny volana Oktobra manomboka amin'ny 5:00 dia isy ny fivoriana iarahana amin'ny ravavy katolika, koa saina amin'ny birao fiangonana sy ny mpihevitra hanatrika izany fotoana izany. Mijanona ny filohan'ny sampana rehetra rehefa vita ny Fanompoam-pivavahana ho fandaminana ny Alahady XVIII ny volana Oktobra izay 15 taona ny synodam-paritany izay atao eny amin'ny Collegium. Ny fotoanantsika rehetra izay hanatrika ny fotoana amin'ny Alahady io dia amin'ny 7 ora sasany tsy diso no fotoanantsika rehetra eo amin'ny gastro Analamahitsy dia aoka isika mba tsy ho tara fa satria hiara hipetraka amin'ny toerana iray. Ny t-shirt moa dia misy ny hovarotany zareo amin'ny synodam-paritany dia entanina isika rehetra hitondra vola 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗙𝗢 ho fandraisana anjara amin'izany fotoana izany. Vaovao amin'ny sampana. Sampana mpanazava stily. Ampatsiahivina ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampaty, kapé, sakaiza, mpiandraikitra sy ny biazina ary ny ray aman-dren'ny biazina fa ny tolakandro manomboka amin'ny 3 ora no fivoriam-bean'ny sampana. Amin'izany no anaovana ny jeritodika ny taom-panabeazana 2022, 2022, fandaniana ny Trinite sy lahadinika samihafa, entanina ny rehetra hanao zava-dehibe izany ho fanatsarana ny fanabeazana eo amin'ny sampana. Sampana sekoly Alahady. Ny répétition générale ny tanketsa dia ataony sabotsy 22 ny volana Oktobra amin'ny 5:00. Miverina ny tanketsa raha hariva amin'ny 3 ora. Amin'ny Lahady 17 ny volana Oktobra ny rindran-kira iarahana amin'ny sampana sekoly Alahady hafanay ny ratsana tanketsa, koa manentana antsika rehetra amin'ny fanotronana sy ny famerenana ny valopy izay efa nosaraina. Ampatsiahivina ihany koa fa ny fampianarana dia manomboka amin'ny 7 ora. Iangaviana ny mpampianatra sy ny mpianatra mba tsy ho tara ary ny Alahady voalohan'ny volana dia fianaran-kiran'ny sekoly Alahady ao ambony manomboka amin'ny 7 ora. Sampana dorcas. Finaritra tompoko. Mijanona vetivety isika mpikambana anio Alahady mirava fiangonana fa misy zavatra hodiniana maika. Mivory ihany koa isika ny Alahady hariva 17 ny volana Oktobra manomboka amin'ny 2 ora sasany. Fikambanana katekômena, fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fahavitan'ny fivoriam-be androany Alahady maraina. Misaotra antsika mpikambana rehetra tonga tamin'izany. Mivavaka ho an'ny fiainan'ny fikambanana hatrany isika, tianao Jesosy. Ny sampanasa fitoriana filazantsara, finaritra. Anio hariva ny fotoanantsika sampana AFF amin'ny fandalinana sy ny fampianarana tenin'ny soratra masina iarahana ampitandrina 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗢𝗙 Mikaela ao amin'ny akany ambony manomboka amin'ny 3 ora. Amin'io ihany koa no anolorana antsika mpikambana rehetra ny Trinite
2 3 sy ny asa miandry antsika amin'izany fotoana izany, manentana ny fahatongavantsika rehetra amin'izany ary manentana ny fiangonana mba anatevin-daharana ao anatin'izany sampanasa izany. Rakim-pisaorana ary ho fofoky vadiko mandrakizay ianao, eny ho fofoky vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indrafoa ianao. Rakim-pisaorana noho ny amin'ny fahavitan'ny fanamasinana amin'ny fanambadianay, atolotra ho an'ny pastera 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 sy ny fiangonana. Rakim-pisaorana noho ny fahavitan'ny batisa, atolotra ho an'ireo mpitandrina. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Manasa ny sekoly Alahady dia mitipitina ny fandraisam-pitenenana, avy eo arahany filohan'ny biron fiangonana amin'ny raha lahy zany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mandray fitenenana eto pitarika ny 𝗙𝗓𝗡𝗢𝗢 izay rantsana ao amin'ny sampana sekoly Alahady, mahakasika ny concert izay homaninay amin'ny heriny an'io toy izao, dia amin'ny 13 ny volana Oktobra izany. Fotoana iray anehoanay ampanetretena fa mana talenta, tena mana talenta ny zanatsika, entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Mahatsiaro tranga anankiray raha milaza an'izany. Nisy fotoana izay nanao concert tsotsotra teto, dia rehefa vita le concert dia nisy ray aman-dreny nanantona anako, azafady rse, eny ahoana izay, ay tena mana talenta be kay le zanako fa tena tsy fantatra akory zany. Mba ilazako aminareo hoe mana talenta ny zanatsika, entina nomezana voninahitra an'Andriamanitra, koa manentana antsika tsy ny ray aman-dreny ihany fa na ny fiangonana raha hitondra namana avy any ivelany dia manentana antsika hanotrana ireto zanatsika reto, hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'io fotoana io. Raha tsy hivina dia tsy misy ny vidim-pidirana fa kosa misy ny valopy izay efa nozaraina. Ho an'ireo izay mbola tsy nahazo dia afaka raisina eo amin'ny tompon'andraikitra ny sekoly Alahady sy ny mpampianatra sekoly Alahady izany valopy izany. Ho an'ireo izay tsy afaka amin'io andro io, mahazo maka valopy ihany dia atolotra ny sampana sekoly Alahady ihany ny valopy izay voarainareo amin'izay amin'ny fotoana izay mampety anareo. Zay fa dia manentana antsika ray aman-dreny ny fiangonana, namana izay any ivelany mba ho tonga hanotrina ireto zanatsika ireto sy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'io fotoana io. Misaotra indrindra tompoko voninahitra an'Andriamanitra reriana. Dia mbola manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy. Mijoro eto izay mirahalahy, misy mongamba mbola mety vahiny amin'ny masony, izy no jeneraly Ramarosandy, filohan'ny fiangonana chapelle militaire eny Ivato. Misaotra n'Andriamanitra izay noho ny natrarantsika ny andro androany, ary azo lazaina fa andro lehibe, tsy andro ray toa zato satria zato mety vitsivitsy ihany. Ho anay pasteur fa ianao ray aman-dreninay, andro ray toy ny alina mihitsy angamba zany, aman'alina moa zany fa tsy hoe alina maizina akory. Satria dia heverinay fa fotoana lehibe ny andro amanginao andy fiangonana chapelle militaire eto Ampahibbe ity. Ko dia amin'ny anaran'ny birao fiangonana Rotota, ny ray aman-dren'ny mpitandrina rehetra, ny diakona sy ny loholona, ny sampana velona rehetra no hitondrako ny teny fiarabana, anao ray aman-dreny filohan'ny 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 ny docteur 𝗙𝗜𝗔𝗡𝗚𝗢𝗬,
tonga mamangy izao chapelle militaire izao. Tsy anao rery ihany nefa no tonga fa eo koa ny ramatoa vadinao ary ireo zanakao sy ny taranany. Koa mpanatretena no iangaviako ny mba hitsangananareo ho hitan'ny fiangonana pasteur sy ny zanany. Taka nareo izay hiakatra ziry androanay mba hitanay nareo dia mba sahiranay kely, nareo koa dia misahirana. Dia mandroso ireo aty anoloana tompo satria mbola ndray fitenenina koa président be dia mba ho hitanay raisitsika mitehaka ry zareo. Arak'izay voalaza zay dia miarabanareo ny fiangonana chapelle militaire Rototo tonga eto amin'ity fiangonana chapelle militaire eto Ampahibey ity. Mankasitraka pasteur, mankasitraka nareo mianakavy na fohy fotoana ary natsiaro an'ity fiangonana kely sy bitika ity. Dia mivavaka ho anareo izay avita tsakany sy andavany ny adity masina izay napetraky ny tompo aminareo. Ary tsapanay fa tsy mora izany ary mavesatra singananay amin'izany ny teny izay nentinao pasteur teo fataoko angamba fa dia hifantoka ary tsy ho adinina eto amin'ny chapelle militaire eto Ampahibey izay toriteny nentinao teo zay. Dia mankasitraka indrindra pasteur, mankasitraka nareo mianakavy izay tompo dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manandriamanitra irery amin'ny voninahitra ravana malala ary ho aminareo ny fiadanana. Misaotra indrindra mon général ny amin'ny fiarabana, misaotra ny havako, zanako, ny mpitandrina 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗎 5 taona lasa zay dia nirahany tompo teto nanao ny fanokanana ho mpitandrina consécration pastorale ny pasteur 𝗙𝗔𝗡𝗎 dia fifaliana lehibe ravana malala. Tena fifaliana lehibe ny miverina indray eto. Ao anatin'ny fomba fitondrana ny 𝗙𝗔𝗡𝗎 zany, izay zany dia nanao safidy manao isan-kalady tsy maintsy mamangy fiangonana 𝗙𝗔𝗡𝗎 manankiray zay. Ka io indraindray ny fiangonana miantso anay, fa nareo zao tsy niantso anay fa zay no misafidy mino hoe hamangy an'ireo riananiny zay dia tonga zay to. Ka dia mitodika manokana aminareo pasteur 𝗙𝗔𝗡𝗎 tokony ambarako amin'ny pahatsorana fa nanao safidy ny hamangy anareo zay noho ny fifaliana lehibe iombonana satria anisan'ireo mpikaroka nahavita voalohany ny asa fikarohana nahazoana ny maripaizana docteur en théologie tao amin'ny université 𝗙𝗡𝗎 ny pasteur anareo. Nanatrika an'izany fotoana sarobidy zany ary tiako ny hizara aminareo ny fifaliako satria anisan'ny vavaka nangatahako tamin'i Jesosy rehefa nandray ny fitondrana ny 𝗙𝗡𝗎 manao hoe Jesosy omeo docteur betsaka araka izay azo atao ny 𝗙𝗡𝗎 mba ho rehefa lasa dia afaka handry amin'ny fifaliana mieritreritra manao hoe azo antoka ny ho avy ny 𝗙𝗡𝗎 sy ny fanomanana ny ho mpitandrina. Ny professeur nitarika an'zareo dia nilaza tamiko manao hoe raha sitrapon'Andriamanitra président hatramin'ny 30 décembre farafahakely ny 10 no hivoaka docteur amin'ny université 𝗙𝗡𝗎. Dia manantitra ny fiarabana ary dia mirary soa indrindra aoko voninahitr'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Zay ny antony tena nahatonga ny safidy nakaty hoe alao mba hamangy ny zanako ary mba ihany eo zany fifaliana zany. Nahoana moa satria tsy nahavita an'izany akory pasteur Mikael raha tsy teo nareo fiangonana na ny metanana. Raha nareo sarotiny manao hoe pastika ho sarotiny mianatra mbola hianatra n'inona ndray. Tsy vitan'io. Fa teo nareo nanohana mihitsy, nanohana tamin'ny bavaka, nanohana tamin'ny mpitiavana, nanome azy amin'ny fahafahana. Hifototra tamin'izany ravana malala dia tiako ny hisaotra nareo fiangonana ny amin'izany fitiavana lehibe zany.
fanzavatra anankiray faharoa ry havana mananako ny teniko sady satria mbola manam-potoana amin'ny ray hovonjena dia izao noko hoe nampanantena teny Antsonjombe fa ny fiangonana rehetra izay vangina toy izao dia hitondrako zanakazo. Za ry havana dia tily ary nampianarina anay dia ny hoe tokateny ny tily. Rehefa nilaza manao hitondra zanakazo dia mitondra ho anareo aho. Ity zanakazo nentiko anareo ity dia ilay antsoina hoe voa mahagaga, le fruit miracle, miracle fruit. Ity dia mahagaga satria rehefa hoaninao ny voniny, misy voniny menamena kely ohatran'ny kafe zay izy ity. Rehefa avy mihinana ny voniny ianao dia mamy daholo ny zavatra rehetra. Mihinana voniny zany ianao anankiray dia mihinana voamadilo ianao, mahamo azy eo am-bavanao. Mihinana voasary makira ianao, mahamo azy eo am-bavanao. Dia fahagagana mitsy, miracle mon ami. Dia atolotra anareo izy ity. Ny hevitsika mariavana malala dia manao fambolekazo. Tsy noho ny antony ekôlôjika fotsiny akory, fa noho ny antony ara-tsoratra masina mihitsy. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fa Andriamanitra raintsika no namorona zavaboary. Ny simban'ny olombelona mpanoto zany zavaboary zany, jereo ny agegen'ny olona mandolo ara amin'izao fotoana izao. Dia isika fiangonan'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra no mijoro indray hiara-miasa amin'Andriamanitra mba hitandro ny fahatsarana ny zavaboarin'Andriamanitra. Tena antony biblika sy ara-pinoana no tena manetsika antsika fitsika mamboly azo ravana malala fa tsy antony ekôlôjika fotsiny akory. Ary zany no hitondrana zao ho fanamariana an'izany. Ao tokotaninay ry havana dia nataony zareo tao anatina bidon jaune dia efa azo amboleny ty azo ity ary mamoho efa nihinana amin'ny voniny zay. Zay ny visy. Ary dia atolotra anareo zany. Ny hevitsika maraka zany dia manao zava-dehibe ny fambolena hazo. Ka ity fambolena hazo ity tsy ataotao foana akory. Ho atolotra ny pasteranareo ty fiche teknika ity. Olona nahavita ny PhD ny momba ny fambolekazo no nandrafitra azy ity ry havana miara-miasa amin'ny malagasy. Mikarakaran'izany. Ary ao tsara ty toromarika ity mba ho vita tsara amin'ny fambolena azy dia hisy voniny tsara. Enganieny fanireny ty azo ity mba hatsapahanareo tsiraray avy sy ny fiangonana manontolo manao hoe rehefa miditra ato anatin'ny fiainako Jesosy na mangidy aza amin'ny fiainana mamy ihany miaraka amin'ny Jesosy. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahatanterahana ny fotoana teto dia ny tompony fiadanany ombanareo hatrany nareo mianakavy kely amin'ny fanompoana izay ataonareo eto anivon'ny firenena sy anivon'ny fiangonana. Iroso amin'ny rakitra isika ahoana ny tokopihira dia koana indrindra rahateo ny amin'ny rakitra. Rehefa voatolotra ny rakitra dia ny ray aman-drenitsika ny foloany efitsika manao ametraka antsika ny ho antsika ny tsodrano.
aorian'ny fanolorana ny rakitra ny hira fa 780 nandininy voalohany sy ny faharoa no alohan'ny sodrano, ny 780 ihany nandininy fahatelo no aorian'ny sodrano izay atolotry ny ray aman-drenintsika. Hoe tompony arenao no anolorantsika ny rakitra. Finoana ho anao zao tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo izao ka ho aminao anie ny fiadanana, ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo, ny fahasoavana anie ho aminao ianao zay tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petra ivavaka mangina ry havana, apetrao tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao, hanompono azy amin'ny faharetana, hanompono azy amin'ny fivavahana, hanompono azy amin'ny fijoroanao ho vavolombelony. Dia ho an'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary amin'ny fanahy masina. Amen. Dia isaorana ny tompo ry havana malala no nahafahantsika ny famangy mametraka amin'ny fialan-tsiny sady raha voatery tsy maintsy handeha avy hatrany ry havana no ny antony tsy azo anoharana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo. Saotra ny tompontsika. Dia mangataka nareo mivady zay mba hijoro eto zany a, dia mangataka nyreo filoam-boninahitra koa zany a, miaraka amin'ny mpitandrina sy ny filohan'ny chapelle solontenantsika rehetra nyretarina azy mivady etsy aloha eto a, solotena ihany ireo filoam-boninahitra ataonao nareo mivady ho raisina tanana.
dia ao anatin'izany nanolorana vatsin-dalana zany avy amin'ny chapelle Rotota. mba hakisaka le fiara ao tsika manana fiara zany a samy mba mijery ny azy daholo fa le fiarany filoha ty anatin'ny be ty dia mba manakisaka fiara kely tsika zany sady homana amin'ny fandraisana mba mivoaka kely zay manana fiara zany dia mba hakisaka. Afaka mihira hatrany ny tanora raha manana hira maromaro zareo.
Oe Jesosy Kristy tompo. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Mivelatra manonantsika izany fahasoavana lehibe amin'ny fomba hita maso zany dia ny sakramenta masina, koa asandrato amin'ny tompony fotsika. Mety tsy mahavonjy ary tokony atao vinana misaotra anao tompo, satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao. Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, Jesosy Kristy mpamonjy sy tomponay. Feny fiderana anao an-danitra noho ny fahefahana sy ny voninahitra ao. Ao ireo kerobima sy ny serafima rakotry ny elany, ny arikanjely sy ny anjely tsy ombialinali, ny apôstôly sy ny mpaminany, ny martiora, le olomboavitra efa sambatra naminao. Ko mianty izay tompo mba hisantra ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe orenesitsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny aliny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovo fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninona dia hoy izy, nosotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay alatsaka ho anrehetra ho famelan-kely. Zao no atao fahatsiarovana naovinana misotro ianareo. Fa naovinana ianareo mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Ry tompo ranaizy nandanitra indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavany zanako olona. Fijaliany ny fahafatesany ny fitsangana amin'ny toerany maty. Noho izy niakatra amboninahitra nandanitra ka mifona nkavanany ray ho anay. Miandro sy mitalo ny firenany koa izay, ko mba hafianany voninahitra ny fanaty-pisaoranay, ta io tanteraka sakramenta masina zao. Endry Kristy le tonkodra Kristy le tamteraka, Kristy le naterina ny ray mandeha monjo anay toy miazo fijaliana. Ry tompo ray nan-danitra oka hiasa aminay ny fanahy masina, fanahy mamelona, manamasina manome anay ny zavatra rehetra. Ko mianta aminao zay ry fanahy masina, amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasino torak'izany divay mba namarindran'ny Kristy. Ianao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary aminao Andriamanitra rehetra tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo. Isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza, fa isika rehetra samy mandray izany mofo izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo andeha, fefa votra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika na nary akira voalahatra ary izarana ny mofo sy ny kapoaka.
izany kazarao mpakanakavy ny finoana hanavozany ny fanompony. Amen.
isika nitry tena. Oka isika iombo-po amin'ny fanitry tena manao hoe Tompo. Tsy mendrika tao hoe zanakao. Tompo tsy mendrika hitsinao. Tompo tsy mendrika hitsikona sasombontsombo. Kanefa ho ianao hoe izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Manomeza mofonaina Tompo ho tanjakay. Jesosy Kristy ilay miantso atsika hanompo amin'ny faharetana sy ny fivavahana hoe raiso hano ity no tenako izao no ataovy fahatsiarovana azy. Jesosy no ranao soa no nataonao avotray. Jesosy Kristy ilay niantso atsika hanompo amin'ny fitsoroana vavolombelona. Sotroina rehetra ity fahitino rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-kely. Izao no atao fahatsarovana na ovinana ovinany misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo, efa nandray arak'izay mety nian'ny mpanahy mavoky ary sakafo mifanjakany lanitra izay mampiray anao amin'ny Kristy Jesosy. Ho voalobaka mahavokatra eo amin'ny sampana ary manana fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Izao no afatra ho antsika vao avy niombona tamin'ny fomandra amin'ny Kristy. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo mitenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Ary izay manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny rakom-pisorana.
hiaro anareo mpamirapirina mitavina aminareo eneny tompo ka hiantra anareo nanatra nitavina aminareo eneny tompo ka hanome anareo fiadana petraka hivavaka mangina isika dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy dia hiposaka aminareo ny masoandro ny fahamarinana manana fahasitranana ho an'ny tanany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny sekoly alahady dia angaviana eo amin'ny rahavavy katolika fa adinonareo namandrika ny trano dia mifandamina momba ny trano ny rantsona tany ketsa izany miona amin'izareo rahavavy katolika fa mbola misy ôry zareo fandamina amin'izany